Moana entona carbone amin'ny alalan'ny fampihenana ny fandrimpahana na ny fanombanany ala. Tafiditra amin'ny famolavolana io tahirikevitra io ny fanatanterahana atrikasa misa 7 any amin'ny faritra anadiadiana miaraka ny antony mahasimba ny ala ka hisintonana ireo sosikevitra iadina amin'izany. Atolotra ny mpamatsivolo io tahirikevitra io amin'ny volana oktobra any. Mpamatsivolo izay amatsy ny fandrafetana ny tetikasa REDD izay entin'ny malagasy miady amin'ny fahasimbana sy ny fandrimpahana ny ala. Any ivelany mandahatra ny anka fanafanady adiny iresa-pirenena momba ny nanafian'ireo miaramila israeliana ny sambo nitondra fanampiana ho an'ny bande de Gaza ny herinandro lasa teo i Israely. Nampiantona tamin'ny asa ny lehiben'ny polisy any Repoblika Demokratika ny Congo taorinina faty ny mpitolona iray ho an'ny fampanajana ny zon'olombelona ary nanaiky ny anankinana amin'ny tribunal iresa-pirenena ny ady sistany mampifandolana azy amin'ny Croatie i Slovenia. Famtinana ireo vaovao-eran-tany ireo rahantsika amin'ny samy TV5 Monde. Maniry ny fitondram-panjakana israeliana ny vondrony Europeana mba anaiky ny ananganana vomiera iandraikitra ny fanadihadiana momba ny zavantranga teny ambonin'ilay sambo nitondra fanampiana ho an'ny bande de Gaza ka notafian'ny miaramila israeliana ny herinandro lasa teo. Dolavin'ny gouvernement israeliana nefa zany ho an'ny Israely dia izy ihany no tokony hanao io fanadihadiana io. Tsy mbola nilaza ny heviny momba io zavantranga io hatreto Etazonia. Araka ny vaovao navoakan'ireo gazety israeliana dia mety ho voatery tsy maintsy hanalefaka ny ankivy amin'ny bande de Gaza i Israely. Ankivy izay ny Hamas hatramin'ny akaran'ny Hamas teo amin'ny fitondrana tany amin'ny faritra io 3 taona lasa izay. Maty nisy namon'ny alarobia lasa teo i Shebeya izay mpitolona ho an'ny fampanajana ny zon'olombelona ny Repoblika Demokratika ny Congo ary hita taorian'ny fiarakodia iray ny fatsiny. Isan'ireo voaroroy ho namono an'io olo malaza ny Congo io ny manambonahitra vitsivitsy ao amin'ny polisy izay efa nosamborina sy ny lehiben'ny polisy izay nahaso tamin'ny asany sy napetraka amina toerana araimaso. Fikambanana Congolais miaro ny zon'olombelona miisa 50 no nangataka ny ampiatona io lehiben'ny polisy izay akaiky ny filoha Congolais Joseph Kabila io amin'ny asany. Sakin'izy ireo akoatr'izay ny fananganana voamiera iresa-pirenena iandraikitra ny fanadihadiana momba io vonon'olona io ka nangataka fanohanana tamin'ireo masoivon'ny firenena Europeana niara-ny vory tamin'izy ireo ny asabotsy lasa teo ireo fikambanana ireo. Nanaiky izany ireto masoivo vahiny ireto. Mampifanolana ny Croatie sy Slovenia antonany maro ity sistany ity. Tao anatin'ny 20 taona zao dia namafisy ny Slovenia hatrany fa izy no mas mandidy amin'ny faritra io. Nandritry ny fitsapakevim-bahoaka izay natao omaly anefa dia nanaiky ireo Slovena fa ankinina